Ny anaran'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fafito eto Betongolo indray no anolorana ny araba amintsika natratra izao fotoana famezantsika izao. Anomboantsika ny fotoana vetrany dia andeha isika hiaraka iredona ny hira faneva ary ankoatrary. Mbola manasanao ka hivavaka. Andriamanitra Renay Masina izay tsara indrindra izay an-danitro mankasitraka anao zany amin'ny zavatra rehetra, ny tera sy ny lasara voninahitra dia atolotra ho anao rehetra ihany. Mamelao ianao ny heloka mamindray anao fo aminay ankehitriny izay raha mbola anatrika izao fotoana izao hiaino ny feonao dia manatre ny fotoana rehetra izay kasainay atao. Dia toy ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miaraka amintsika indray izahay amin'izao andro faharoa amin'ity famelabelarana ara-tohatra masina ity izay ho alefantsika eto amin'ny tambajotra serasera ity. Omansika dia nahita lohahevitra mahafinaritra be adinoko fa atao mariazy aho androany. Efa nafinaritra antsika izany lohahevitra izany ary lina dia lina mihitsika teo am-pandrenesana izany lohahevitra izany. Fa androany kosa nefa antsika dia mbola ahita lohahevitra tsaratsara toy noho izay ary mahafinaritra toy noho izay dia mitondra ny lohateny hoe adinoko fa ay aho manan-janaka. Koa dia manasa antsika rehetra mba samy anatrika hiaino ary olina amin'izany lohahevitra lehibe izay ho velabelarina amintsika. Milohan'izany nefa dia andeha eno hira anankiray izay hoentin'ny korala feon'ny hery sy fahazavana na hoe FSF ka dia samy lina amin'izany hira izany sika ary olina ihany koa amin'ny famelabelarana izay hoentin'ny mpanompony. Thank you.
Matianao Jesonu ni amiku ni sulunielu kiefa vitaku suadinuku ni ranau izainitete nunyamiku sinuni yaminau Rawagyana Manisa Naluvila Nanana Mamina Yarapa Ibesa Kamina Unache Nisetu Sitala Nanitopo Jesu Sinyala yomiku Nifyoku Nuiju asanachu Antukufona ni anarana Falinifu Famana nanitopo Jesu Sinyala yomiku Nifyoku Nuiju asanachu Antukufona ni anarana Antukufona ni anarana Antukufona ni anarana Am fofeno fifaliana trano miarabanantsika rehetra amin'izao andro faharoa amin'ny fotoana izay arahantsika manana amin'ny fampitoana amin'ny fotoana izay anifanaovantsika tahaka izao adinoko fa hay zanak'Andriamanitra aho miarabantsika rehetrarehetra na izanay toerana misy atsika amin'izao fotoana izao miarabantsika aty Amerika miarabantsika aty Canada aty Frantsa aty Arabia Saoudita amizay mandefa afatra aty aminay misaotra amin'ny fampaherezantsika misaotra amin'ny teny mamalefatsika misaotra ihany koa amin'ny fanaparehantsika n'izao afatra izao miaraba manokana ihany koa antsika tanora adventiste rehetra na izanay toerana misy atsika manerana ny vontany indrindra reo anatin'ny fikambanana ambasadaoro izany manasa atsika trany hanaraka izao fandarana izao ary iaraka andinika andray afatra avy amin'Andriamanitra indray isika amin'izao fotoana izao adiniko fa ay ao zanak'Andriamanitra izay zavatra izay dia vokatry ny raritsaina no ny aretina no ny azakazaka no ny fahantrana no zavatra marobe mitranga amin'ny fiainantsika kanefa ny zavatra tena lehibe eo amin'ny fiainana no tsy tokony ho adinitsika andro faharoatsika androany ary andinika lohahevitra indray isika nio lohahevitra iray indray isika nio dia mitondra lohateny hoe adiniko fa hay aho manan-janaka mialohany andinintsika izany dia mbola manasa atsika trany hivavaka isika Andriamanitra tianay misaotra anao satria be fitiavana anao mpamindra fo mbola mitahirana mandrakariva ambany fahasoavanao ankehitriny te hiteny aminay ianao Andriamanitra io
koa dia mitenena Jehovah ho fa miaino izay mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adinoko fa aho manan-janaka. Mety miteny isika hoe zany koa ve dia mba mety ho possible koa ve zany, mety isy ve zany hoe manadino ny zanany zany. Ny zanaka ve tsy voalohan-karena, ny zanaka ve tsy zay ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Kanefa zavatra miseho ry havana dia ity, zavatra mampalahelo sy mampivarahontsana amin'izao fiainana izao, zavatra mampalahelo sy mampiorokoditra amin'izao amin'izao dia ity lohateny gazety izay asehontsika ty. Nariany velona tao amin'ny WC ny zanany. Lucie, mpianatry ny lycée. Move zany tsy zavatra mampivarahontsana, mampiorokoditra, mampalahelo, mampandoa mihitsy ara. Dia misy reno ve mahavita manary ny zanany zao any akabone? Misy reno ve mahavita manary tsotro zao ny zanana nateraka, zanany noentiny takibona nitra 7 volana, rehefa teraka dia arina nakabone eo amin'ny lavaka eo. Izany tsy mivarahontsana, izany tsy nangovotra na eno an'izany vaovao zany, na maka an'izany vaovao zany. Zava-misy nefa zany. Ary mampalahelo tsy zavatra isolé io zany teny frantsay, fa zavatra mateti-pitranga eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tantarany tany, eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika, zavatra hitantsika, vakintsika hatrany izany. Ny Baiboly raha manamafy azy zany. Hoy ny teny soratra masina Isaia 7:10-10 minaran'i Jesosy manao hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny mety manadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Andriamanitra eto no miteny amintsika. Andriamanitra eto mametraka hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Ilay lohateny vaovao teo dia manaprofo amintsika fa tena possible. Tena possible fa manadino mihitsy ny zanany minono ny vehivavy. Fa ny mahafinaritra dia izao. Otolon'ilay lohahevitra izay nijerentsika omaly. Ny mahafinaritra dia izao. Andriamanitra mihitsy ny eto manome teny fikasana ho antsika zanany. Andriamanitra mihitsy ny eto manome teny fikasana ho antsika mianakavy, tsy akanavaka fa tsy anadino anareo aho. Tsy anadino antsika Andriamanitra. Na ao anatin'ny ady sarotra, na ao anatin'inona mety manadino azy tsika. Fa izy kosa tsy anadino antsika nahoviana. Izay ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika. Ny vehivavy mety manadino ny zanany minono, fa Andriamanitra kosa dia tsy anadino antsika. Misy teny mahafinaritra anankiray ao amin'ny Filipianina. Filipianina 2:4-5. Filipianina 2:4-5. Vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandoalehany lohalika rehetra, na ny an-danitra, na ety an-tany, na ny ambanin'ny tany, sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Eto zao dia teny mahafinaritra ny voaraintsika zanak'olombelona. Teny mahafinaritra ny voaraintsika satria Andriamanitra mihitsy ny rainy eto no nanadino ny zanany. Andriamanitra mihitsy ny eto no nanadino fa izy kay manan-janaka. Fa le zanaka izay tiany, ilay zanaka izay tsy fony mihitsiny no nomeny, no nafony mba ho avotra ho atsika. Nisy olo tena atsika, nisy olo niota vitatsika. Ary ko teny vakitsika teo amin'ny Filipianina 2:4 io dia zao zavatra niko hoe nafoy ny tenany izy, nanetry tena izy, nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Ilay fahafatesana ratsy indrindra dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana.
romana toko fahavala ny faraiky amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo naran Jesosy manao hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba antsika iza natohitra antsika izay tsy niaro ny zanalahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimam-pona kova ny zavatra rehetra. Andriamanitra ry havana, Andriamanitra ry namako, Andriamanitra ry tanora dia tsy nahafoy mihitsy ny hoe avy alao reny olombelona maditra reny, avy alao reny olombelitra manadinana reny. Tsy nafoy antsika Andriamanitra fa inona ny nafoiny? Ny zanany nafoiny. Tsy niaro ny zanany izy fa nafoiny ny zanany ho antsika. Tsy tahaka ny Lucie mpianatry ny lycée izay natsiravina nanary ny zanany tao amin'ny lava-piringa ao amin'ny WC. Anatra ho antsika tanora ao anatin'ny fonteny kely rehefa tsy vita rehefa tsy mbola vonona ho amin'izany dia aoka tsy hiditra mihitsiny fa lasa mampalahelo ny toejavatra tahaka ireny lohateny-baovao rahantsika ireny. Mananatra antsika tanora vavy indrindrandrindra ao anatin'ny fotoana ny fahatanorana ianareo aoka hitondra tena tsara, tsy afara amin'ny toejavatra izay mampivarahontsana toy ireny no hiafaran'ny fiainantsika. Aoka hitondra tena madio hoendry mandrakariva isika ka tonga tsika tsy ho latsaka amin'izany toejavatra mampalahelo izany. Fa Andriamanitra eto dia nafoy nanadino, tena nanadino mihitsy izy hoe manan-janaka izy fa nafoy ny zanany, tsy niaro ny zanany izy fa nomeny ho antsika izany zanany zany mba ho avitra ho antsika. Romana toko fahavala andiny fahatelo amin'ny telopolo sy faefatra amin'ny telopolo. Romana toko fahavala andiny fahatelo amin'ny telopolo sy faefatra amin'ny telopolo manao hoe iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Koa noho izany tsy misy afaka manameloka antsika satria efa mifona ho antsika ilay zanak'Andriamanitra, efa eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy ankehitriny. Fa tsy hoe kory nijanona tao am-pasana, fa tsy hoe kory hoe rehefa nivonona tao amin'ny azy fijaliany Kristy, tsy hoe kory rehefa nanolotra ny tenona antsika dia eo bloqué eo, fa izao nitohizany ny asany ary nitohy ny asany dia izao mifona ho antsika izy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mifona ho antsika izy ary miteny hoe ireo rehetra izay nanolotra ny tenany ho an'i Kristy dia manolotra ny tenany efa ho avitra ho azy koa Jesosy. Izao ny tenin'ny Isaia 7:15. Isaia 7:15. Mety manadino ny zana amin'ny nono va ny vehivavy ka tsy hamindrafo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao. Tsy ho adinon'Andriamanitra velively isika, tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay mihitsiny ianao, ary tsy ho adino mihitsiny ianao hoe ianao ne zanany, lay zanany lay tokana no nafonto amin'ny azy fijaliany, iny tsy maintsy nadinony na velany na foiny mba ho avitra ho antsika. Fa ianao kosa tsy ho adino. Andriamanitra mihitsy no manao teny fikasana eo. Mety manadino ny zanakao ianao raha pitsafakapitso sanatriny zany, sanatriny vava mihitsy izany, fa Andriamanitra tsy manadino fa ianao dia zanany. Andriamanitra tsy manadino zany mihitsy fa manan-janaka dia ianao izy tiany hovonjena ianao. Tenin'ny fitomaniny Jeremia dia milaza toy izao, manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny toko faharoa. Fitomaniny Jeremia toko faharoa andininy 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitsangana miantsoantsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsany fiambenana, aidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao, asandrato aminy tananao ifona ho an'ny ainy zanakao madinika izay anany anoanany nanjoron-dalambe rehetra eny. Jehovah jereo ka izao any amin'ny olona izay nanaovanao izany, ny vehivava ihinana ny ateraky ny kibony dia ny zanany madinika ny trotroiny hovonona amin'ny fiteramasiny Jehovah ny mpisorona sy ny mpaminany, miampatrapatra eny an-dalambe ny tanora sy ny antitra, ny virjinako ny sy ny zatoviko dia lavo ny sabatra
novononao tamin'ny andro fahatezeranao izy naripakao fa tsy niantranao nantsonao ny fampangoroorona mandidina toy ny amin'ny fitompivavahana ka dia tsy sisa fa nandositra tamin'ny andro fahatezeran Jehova zay mitrotroko sy nitezaiko aza dia lany fahavaliko indrisy toe zavatra mampalahelo eto to zavatra nitranga tamin'ny andro zay nanaovana fahirano any Jerosalema rehefa natao fahirano Jerosalema tsy misy mihitsy ny sakafo tao an-tanàna dia inona zavatra nitranga indro ny reny fa nahandro ny zanany mba hoanina ary misy rena anankiroa manana zanaka eo amin'ny fiaratanàna dia zao miteny le rena anankiray hoe ny zanako aloha no hoantsika androany fa ny zanakao kosa no hoantsika raha mpitso izany ny zavatra nitranga tamin'ny andro ny zanak'Israela rehefa natao fahirano Jerosalema ary efa ana ny anoanana ny zaza rehetra ny zaza madinika rehetra tao an-tanàna vokatr' izany zavatrany adinoko fa hay aho manan-janaka tamin'izay fotoan'izay ny vehivavy dia tena nanadino mihitsy ny hoe zanany ity nanadino tanteraka izy fa izao kosa ianao ve am'izao fotoana izao mbola sa ihany koa amin'ny tokantrano izay misy anao eo raha misy zanakao atokantranonao savy anao amin'ny tena hoe inona koa moa zany fa dia izay zany samy maka ny toerana izy ity samy manao zay tiany atao ty ao anatin'ny tokantrano izao zavatra tadidio tsara ny tanora anankiray ny zaza anankiray raha mbola ao anatin'ny tokantranonao dia adidinao feno izy aza adido fa zanakao izy mety hiteny isika androany manao hoe ka izy ny mahaditra ka izy ny tsy laitra teneniny ka izy ny mafilo inarina anaovako azy eo tenenina foana ka lazaina anarina foana efa tena tsy laitra nanatra inarina anaovana azy de afako mbola manana fotoana isika ivavahana ho azy reny mbola adiditsika aza donona fa mbola manan-janaka ianao mbola misy azy ireo ianao adidinao izy reny adidinao ny taona azy reny amin'i Jesosy ozy ny teny Josoara nyresaka izy Josoara toko 4:15 amara-paranantsika n'izao fiarantsika midinika izao nefa raha tsitrakareo ny anompo an' Jehova dia fidionareo anio ary zay ho tomponareo na ny Andriamanitra zay ny tompony razanareo tanan-dafiny ony na ny Andriamanitra ny Amorita zay ponina teto amin'ny tany oninanareo fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an' Jehova izahay ry havana amin'ity hariva ity amin'izao fotoana zay hanaranantsika n'izao teny izao Josoa teto dia nisafidy hoe izaho sy ny ankonako izaho sy ny zanako kosa tsy ho adiniko mihitsy fa manan-janaka fa tsy maintsy hoetiko amin'i Jesosy ihany koa ny zanaka ary Andriamanitra efa nafony zanany ho avitra ho aho dia izao ve anao tsintsina zany antsony zany tsy afaka anao izany aho fa tsy maintsy hoetiko eo amin'i Jesosy ireo zanako hoetiko eo amin'i Jesosy izy ireo dray andro dia nisy mpianaka anankiray nandeha ny antsambo tena ambony ranomasina zay nanonja dia nanonja toko niaraka tamin'izy mianaka eo dia nisy namana izy ireo izay naman'ilay zanany zany dia izy telo mianaka ny teny ambon'ilay lakana raha nandeha nitsangatsangana nanonja nefa ny ranomasina araka ny voalaza teo rehefa nanonja ny ranomasina dia tao anatin'ny korotana nisy onja be anankiray ny paoka ilay sambo kely ka indro fa latsaka tao anaty ranomasina izy roalahy kely mbola tanora fa ilay iray mpianakaviana miteo ambonin'ilay sambo ary mbola afaka nitazona amin'ny familin-tsambo sady miezaka manavotra ny ainy no mitazana izy roalahy zay latsaka tao anaty ranomasina tamin'izay fotoana izay nikikika izy niantso hoe zanako ity misy afaka amonjena anao tazomy izany fa hovonjeko ianao dia jereny nefa ao anatin'ny aizina sy ny tselatra mahita n'ilay naman'ilay zanany izy etsakaiketsy ihany koa ao anaty safotofoto ao anatin'ny segondra vitsivitsy dia maheno ny zanany teny izy manao hoe dado vonjeo ny namako fa izy dia mbola tsy nahalala an' Jesosy fa izao dada efa nampianarinao an' Jesosy avelao na tsy voavonjy ary amin'izao fa ho voavonjy ny fiainako ho amandrakizay fa ho namako io dada
fonjeo izy vaky ny fondray na eno an'izany foteninjanany zany izay miangavy azy mba hanary mandrakizay an'ity zanany ty so ihany fa tsy mandrakizay satria efa nanolotra ny tenany ho an' Jesosy tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia nahavita namonjy ilay namany zanany lay dadany fa ilay zanany kosa dia nentiny nateliny ranomasina izany tantara fo izany ihany koa no isariana ny saitsika adininao fa manan-janaka ve ianao zanaka mety mbola tsy nanantona an' Jesosy fotoana izao ahafahanao manoka tena mivavaka azy ireo izahay dia vonina ny hanampy anao entinay ambavaka ianao ahafahana mitaiza ireo za azy ireo mbola misy olona akaiky ny fonao ve mbola tsy nahalala mbola tsy nahafantatra mbola tsy nanana fotoana ny goana an'izany fitiavan' Jesosy izany misy adresy vitsivitsy amin'ny farany teoronan-tsara ity afaka mifanoratra amin'ireo isika afaka mifampahery amin'ireo isika afaka mifampivavaka amin'ireo isika hivavaka isika tompandriamanitray misaotranao satria be fitiava ianao mpandrindra fo mitahira ny mandrakarivo ambany fahasoavanao nomenao teny mahafinaritra izahay fa ianao dia nanadiny tokoa ny zanakao Andriamanitray mba ho avitra ho anay ankehitriny koa izahay misy ireo zanakay izay tianay hoentiny aminao Jesosy misy ireo havanay misy ireo olo tianay manodidina anay izay irinay tokoa ny taona azy ireo eo aminao Jesosy Kristy tompo masonao ampio izahay mba ho sahy teny tahaka an' Josoa fa izahay sy ny ankohonanay kosa izay sy ny ao an-tranonay kosa dia izao hanompo anao izay Jesosy tompo masonao manampy ny tokantrano rehetra ho tokantrano vonto ny fitiavanao ho tokantrano vonto ny fanahinao ny amin'ny anaran'i Jesosy